Anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny sakafo isika, anatin'ny lohahevitra hoe mamokatra, misakafo, miahy, miara-miasa, mitsinjo ny ho avy. Entina eto amintsika amin'ny alalan'ity horonan-tsary ity ny fanomezan-danja ny fanjifàna ireo trondro voajono tsinahy amin'ny fiariana makamba na bycatch izay hitsinjovana ny ara-tsakafon'ny malagasy. Ny hazan-drano izay manome otrikaina betsaka mamaly ny filan'ny vatana satria ahitana protéine, mineraly toy ny iode, vitamine D, oméga 3 izay manatsara ny fiasan'ny vatana, indrindra fa ny atout no sady miaro amin'ny aretim-po sy ny aretina maro samihafa. Ho an'ny Madagasikara manokana dia milanja 2,000 taonina mahereo ny trondro bycatch voajono ny sambo vaventy mpanjono makamba iray, izany hoe manodidina ny 700 isan-jato ny aza. Ny zava-misy anefa dia matetika ireny trondro vaventy ireny ahondran'ireo sambo vaventy ireo ka vitsisika malagasy no manjifa sy mihinana azy. Zava-misy hatreto moa zany tsara ho fantatratsika fa ho an'ireo mpanjono makamba, mpanjono vaventy ireo zany dia ny fahazoan-dalana manjono makamba no oampelantanana dia misy fanarahana hoe ny ampahany amin'ireo trondro izay manaraka ny makamba jonona ireo dia ho alefa mihodina amin'ny tsena anatiny ho an'izany trondro zany. Nefa zavatra misy dia lasa vokatra fanondrana le trondro satria nisy vanim-potoana tena hoe mandalo fotoan-tsarotra reo orinasa reo dia nangataka tamin'ny fanjakana tamin'izany fotoana hoe aleo mba ahondrana mankany velany reo trondro reo, ka amin'izao mikatoko ny fanovana zao dia tsy maintsy jerena manokana reo trondro izay bycatch reo mba ho omena lanja manokana ary ho jifain'ny malagasy bebe koa ahodina amin'ny tsena anatiny zany ny ankabeazany. Tanjona araka izany ny anenana ny tahan'ny trondro bycatch voahondra ny sambo lehibe mpanjono makamba ka ampiakarana ny fanjifàna izany ao amin'ny tsena anatiny ary amin'ny vidiny izay takatry ny fahefan'ny malagasy. Eo am-panantanterahana ny ezaka momba izany ny ministera. Ka anisan'ny tanjona manokana dia ampiakarana izay ahavon'ny fanjifàna trondro ho an'ny malagasy zay. Ankatoko ny fanovana n'ireo fiaraha-miasa misetro ny trondro makamba tsika zao dia tsy maintsy ho apetraka mazava fa reny trondro reny dia omena lanja manokana ary ezahana ho jifain'ny malagasy amin'ny vidiny mirary. Raha toka tokony 20 kilao isa-taona isan'olona ny tahany fihinanana trondro dia latsaky ny 3 kilao izany ankehitriny. Sakafo tena ilaina ho amin'ny fanjarian-tsakafo ny hazan-drano koa andao hiara-iasa isika ampiakatra ny fihinanana azy ary hiahan'ny fanjonoana azy ho lovain-jafy.